Fahalemerabantsika tsery avin-drahitra tsy alarobia maraina faharoa ny volana aprily ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho antsika tsirairay avy mba hitombo ara-pinoana sy ara-panana isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavaksika. Ianay tsara indrizan-danitro tolotrainao ny dera laza ny atsa sy ny voninahitra misaotra anao izay fa mbola nomeno tombontsoa lehibe indray an'io dia ny fandraisana ny teninao mangataka aminao izay mba ho avoazonao hatrany aroka ny teninao an'io mba tonga anay androso amin'ny tsara kokoa hatrany na ara-toetra na ara-panahy na indrindra ny fiainanay andavanandro izay ka nao ny fahamarinana avy aminao. Mitenena tompo fa vonikainao anao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe ireo tombontsoa ny fianarana baiboly. Nalaina amin'ny Petera faharoa toko faharoa andiny faharoapolo manao hoe fa raha misy efa afaka amin'ny fahaloton'izao tontolo izao no ny fahalalan-tsaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy nefa voasingotra izany ndraika resy ny farany dia ratsy noho ny voalohany. Amen. Nomena fahazavana lehibe ireo mpanavao fivavahana saingy maro tamin'izy ireo no nanjary diso hevitra noho ny fanazavana diso ny soratra masina. Namakivaky taonjato maro eo fahadosoandreo saingy na efa antitra toy izany azy ireo dia tsy manana ny izao nolazain'i Jehovah manohana azy. Fa hoy Jehovah hoe ny nolazainy molotro tsy hovako. Noho ny famindram-pon'ny tompo lehibe dia fahazavana lehibe lavitra aza no ataony mamirapiratra amin'izao andro faran'izao. Nampitainy taminao ary nampitainy tamiko ny hafany izay manambara ny lalàny sy mampiseho amintsika ny fahamarinany. Ao amin'ny Kristy no misy ny loharan'ny fahalalana rehetra, ao aminy no itoeran'ny fanantenantsika ny fiainana mandrakizay. Izy no mpampianatra lehibe indrindra izay tsy mbola fahita n'izao tontolo izao mihitsy hatrizay. Raha maniry hampivelatra ny sainy ankizy na koa hoe maniry hampivelatra ny sainy tanora isika, andresy lahatra azy ireo arak'izay azo atao mba ho tian'ny baiboly dia aoka re hampifantoka ny sainy amin'ny fampianarana tsotra sy mazava. Amporisio izy ireo andalina an'ireo loha hevitra ireo fa fahendrena sarobidy ny tena ho vokatry ny ezaka izay ataony ao anatin'izany. Ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany ao amin'i Jesosy Kristy dia manome loha hevitra lehibe ho dinihina ary raha ianarana dia handranitra ny saina izany, hanandratra ary hanantsara ny fahaiza-manao. Rehefa mianatra an'ireo leson'ireo ao amin'ny sekolin'i Kristy ny olombelona ka manao izay ahafahana any Kristy malemy fanahy sy tsy miavonam-po dia andray ny lesona mahasoa indrindra. Fa raha tsy hamasinina amin'ny alalan'ny fifandraisana velona amin'Andriamanitra ny saina dia tsy hanana ny fahaiza-manao ny ambony indrindra. Manjary tsinitsinina ny izao rehefa mibanjina an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay niariny. Tsy maintsy atao fototra iorenan'ny fianarana rehetra tokoa manko ny baiboly ary aoka ianarantsika tsirairay ao amin'io bokin-desina nomen'Andriamanitra io indrindra fa ny fepetra ny famonjen'ny fanahintsika. Io mantsy no any boky milaza amintsika n'izay tokony atao mba ho vonjena ary tsy izany ihany fa azo hanovozan-kery ho an'ny saina koa. Irinana ianao mba ho liana hatrany ny amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ny famakiana ny baiboly ka tsy hanao azo haingo-trano na fitoeram-boky fa ahatonga anao ho amin'ny fahamasinana hatrany. Amen. Raha inay tsara indrizan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izay niraisinay ny maraina izany. Mangataka aminao izay mba hanolokolo anay hatrany, handrisika anay maiky ny baiboly ary handray azy amin'ny fahamasinanao tokoa. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen.
miaro